Andeha kosatsika hiditra amin'ireo vaovao sosialy manomboka eto. Fokontany efatra anatin'ny boriboritany fahadimy no voadona mafy vokatry ny andro ratsy ka nisy ny tolotanana ho azy ireo izay notanterana teny amin'ny fokontany Soavimason androany. Nisy raha mahita ny zavatra nahazo ny pirenena ary tsy irariana intsony ny pirenena izay fa efa mihatsara ny andro masoandro efa midanidaniky tsara dia nisy ny trabohina kritika anisan'ny tena nanana ny marobe izao fokontany izao dia arakaraka ny tonga atao aminay misy fokontany efatra izay tena atao botona mafy fokontany Soavimasoandro fokontany Morarano fokontany Mambolisiry ary fokontany Libandra. Misy tolotanana zany raha teny mahazatra tsotra teny reto hoe nisy tsy paipaika nataonay mpiara-miasa tao boriboritany dia nampininy ireo mpiara-miasa namana sy tapaka tany anatin'ny association ny anatin'ny 27 fokontany dia ireo mba natambatra misy koa zay olon-tsotra vitsivitsy maromaro nanome io tsy hoe nisy sponsor na ina fa zao samy olon-tsotra ataoko hoe trano atsimo avaratra zay tsy maleky alokana lena ny rano sasany teto boriboritany ihany no nanampy an'ireo olona ireo dia misy vola kely no zaraina tany anakefatra io zay zany nataonay teto androany napetraky olona moa teo mpanotaniana ataoko somary vazovazy hoe mbola izy hoe niohatran'izao amanaraka dia za hoe tsisy itsony nirariko tsotra mianto tsy mariry loza izy io tsony satria rano marina efa misy izany sasany efa mbafakazitena tany tokantrano nisy kosa nefa nireo rahapan-trano mbola ny anatin'ireny toerana natokana ho an'ny trabona ireny ka zay moa zahay no mitantana boriboritany fahadimy entanina ny olona raha mba misy zavatra kely azo natao manampiana iarahana mizaka amin'izay mazefatra zay no mitanterana raha ny atotanisy aloha zany raha tato anatin'ny fokontany Soavimasoandro dia nisy 1028 ménage zany no traboina tao anatin'le 1028 ménage ireo efa nody daholo ny akabetsahany fa eo amin'ny 125 ménage eo no 6 zay ataontsika hoe olona ravatrano zany tena tsy manan-kelofana zay zany tato anatin'ny fokontany Soavimasoandro. Dia ny zavatra tolotanana napetraky ny hoetiny namana mpiara-miasa Andriamatoa délégué sy ny association 27 mitatana ny rano anatin'ny boriboritany fahadimy dia nitsinjaraina ho 700 sy 8 sy 10 alina sy 1 hetsy isa-pokotany zay zany no ny tolotanana voatsiramby ny tanany zareo ny hoetina nanampiana nyreo olona zay tratrany reny tamin'ny tondra-drano reny dia averiko tsara fa 700 sy 8 sy 10 alina sy 1 hetsy isa-pokotany samby ariary io samby nahazo daholo zany fokotany anakefatra zay zany no azo lazaina zany hatreto ka dia mifandaminana moa zany mbola napetraka aminay fokotany ka dia efa nirahanay tamin'ny vahoaka teto hoe ahoana ny fomba anaovantsika anio dia hojerena tena kaiky tokotra zany zay olona tena ravatrano tsy manan-kelofana dia izay zany mba sitranay mba mahazohazo anakiray na roa na fantsika 1 kilao sy ny sisa anampianany zareo iverenany zareo mitokantrano misy any zareo tsirairay dia ndraikitray moa zany dia ny hoe nanentanareo ny any amin'ny association tsirairay samy manangona zay tratriny amin'ny heriny tsirairay avy ireo le any amin'ny association reny dia reny natambatra raha voalaza misy mianaka teo reny zany na tonga lay fizarana androany io